tsika menakafy mpanaraka indray ny fandarana amin'ity tambajotsa serasera ty indrindra tsika eto Frantsa, itsika eto Paris. Rapitso alaroby 14 juin mialaka misy 14 juin de miverina mba mandray olona indray ny tenako mba hivavaka ho atsika izay tena mila vavaka manokana. Ny devoly de mizaka mipanganao ary milaza aminao fa tsisy ilananao tsony. Ny devoly de mizaka mipanganao ka milaza aminao fa tsisy fanantenana tsony ny fiainanao. Ny devoly de mizaka manakivy anao ary mitondra korotatsaina ao anatinao ary te laza aminao hoe zao ny fiafaran'ny fiainanao. Ny devoly de tena te ilaza aminao foana fa tsisy olona mila anao tsony eto ambonin'ny tany. Tsisy olona mila anao tsony eto ambonin'ny tany. Te ampahery anao te ampitraka anao fa misy Andriamanitra velona, misy Jesosy velona. Ary na ny devoly koa ary de mbola te hanafonana zany ao anatin'ny lohanao sy ao anatin'ny sainao hoe tsisy an'izany Andriamanitra zany. Raha misy Andriamanitra maninona ianao no ampijaliana ohatr'izao? Raha misy Andriamanitra maninona ianao no arina tia Frantsa tia tany lavitra ty? Raha misy Andriamanitra maninona ianao no tsisy tranony amin'ny aretina? Ary de zan Satana ny ampiletika tanteraka amin'ny fiainanao. Te ampitraka anao fa na tsisy mila anao tsony ary zao tontolo zao. Tsisy olona vonona ny amonjy anao, tsisy olona anampy anao. Misy anankiray izay tsy anary anao mandrakizay de Andriamanitra, de Jesosy. Tsy anary anao mandrakizay, tsy anary anao mandrakizay, tsy anary anao mandrakizay. Ny zavatra mitranga fotsiny de zao, misy fotoana ianao mbola tsy nanandrana. Misy fotoana ianao asana fa be loatra angamba ny zavatra mahazo anao sy midona aminao ka dontona problème manoloanao, dontona olana manoloanao, dontona le zavatra efa mahazo anao ianao dia na Andriamanitra aza indraindray ohatrany hoe omenao tsiny. Na Andriamanitra aza indraindray de ozy ianao hoe efa nafoy akoho Andriamanitra. Faly amilaza aminao fa nataon'Andriamanitra nisy mihitsy angamby olanao io. Ao ambadiky olanao io mihitsy no tian'Andriamanitra hanovana ny tantaranao. No tian'Andriamanitra hanovana ny tantaranao. Misy an'ity anabavy anankiray ty mba hijery vavolombelona amitsika. Feo fotsiny moa izy de sariny no alefatsika eo de mba anabavy anankiray avy any amin'ny faritra Normandie iny. Normandie eto à France no nijery vavolombelona. Vao fampiresaka indray mandeha zay ny fampitondra mambavaka, nitondra mambavaka azy indray mandeha dia maro rehefa soavana nomen'Andriamanitra azy. Andao ny hoenotsika ny fijoroana vavolombelona ty anabavy ty de avy eo toizako ny fampaherezana sy ny taridalana. Makasitraka pastera. Nemo voninahitra fanomezam-boninahitra Andriamanitra ny anaovako fijoroana vavolombelona eto fa efa tsy androko ny amin'ny manaraka fa satria tena fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra koa izay misaotra an'Andriamanitra ary misaotra amin'ny pastera moa efa ny rahan'Andriamanitra hitondra famonjena ho anay aty na hamonjy ny fiainam-panahinay mihitsy sady mampahery amin'ny ara-panahinay fa za mbola tsy ela moa ny enoko ny mpianaran'ny pastera io fa vao naheno tonga de fa nanitona sady resy lahatra ako zany. De ino koa moa de vao tonga moa pastera le niresaka tamiko indray mandeha tadidiko iny tamin'ny telefona iny de va ohatran'ny nisy fifaliana be zany tato anaty de nisy fotoana pastera nivavaka ho anay telo mianaka. Vavaka tsy de ela le izy fa vavaka fo de napetrako tam'izay marary anahy tamin'iny fotoana iny zany ny tanako napetrako tamin'iny de
nisy vavaka natao pastera mihitsy ho anay telo mianaka zany de za mola nisy hémorroïde zaty fa za moa tsy resaka ny pastera an'izay fa nisy hémorroïde zay de isaky ny reraka na mipetraka elaela ne asako moa mandeha lava na tobile de va mihetsika foana le izy de ndraindray sarotra be na mipetraka raha ndraindray tsy vita quoi na mamindra raha ndraindray tsy vita quoi de nandeha crise foana izy de tamin'ny vavaka nataon'ny pastera tamin'iny fotoana iny de ny pitsoniny tsy tadidiko tsony le izy nanjavona ho azy taloha na mandeha mivoaka mandeha amin'ny WC manao ino moa zany mivoaka de fa narary tsy mijaly mihitsy taloha teo fa de tamin'iny fotoana iny izy io tokony nanao témoignage tany tamin'ny samedi teo fa ino fa le fotoana moa fa enjikenjehana tamin'ireny de aleo tonga de ataoko ohatran'izao le izy par téléphone fa tsy mandra saiko raha tsy manao témoignage ahako de nanjavona tsy ino zao nanao voyage nakany à Paris de niverina io zao raha taloha teo manao an'ireny de fa mihetsika hémorroïde io de marary de na tsy afaka mipetraka mihitsy na mamindra mandeha miasa foana mandeha fa izy io faneko tamin'ny dokotera efa ela be tamin'izaho tonga teto nentiko fa pomade zay fotsiny nameny de za koa mola tsy de mandeha dokotera zany za zany na de mbola tsy de hoe resy lahatra firy angamba taloha mbola tsy de hoe tsy haiko fitenenana azy fa za taloha mako za ty mako ohatrany hoe mandeha finoana zany ametrahako tanana rehefa misy zavatra tsy salama de ametra tanana hémorroïde io zany entiko ambavaka foana de mbola marary anahy foana fa tena vavaka nataon'ny pastera tena nanjavona efa elaela narary nampisy hémorroïde anazy satria papanay nisy an'izy io de ny bebe koa nisy an'izy io ohatrany hoe maladie héréditaire angamba tsy haiko ino fa tena isaorana an'Andriamanitra de omaly moa zany le tany amin'ny délivrance be tany am-piangonana omaly iny za olona marary fo koa hatramin'ny de izy koa hatramin'ny nahafatin'ny ray aman-dreniko zany io partie gauche ko marary foana ako zany isaky ny reraka izy marary foana izy io amin'ny foko eto zany izy io fatako mihitsy amin'ny fo de ny délivrance omaly iny de apetrao amin'ny izay marary anao ny délivrance nataon'ny pastera de zao atsapako fa tena maiva ny foko io tena voninahitra ho an'Andriamanitra mbola misy koa amin'ny arabola tamin'le tamin'ny voalohany nisy fotoana nandefa vola tamin'ny pastera vao tonga misy vao niresaka tamin'ny pastera mihitsy nandefa vola de nanon'Andriamanitra voninahiny ino efa verseny karamako de tsara ka ny eritreretiko zany satria mako karamako efa fatako hoe ohatran'izao par mois de tsara ka ny eritreretiko no tena isaorako an'Andriamanitra de voninahitra an'Andriamanitra fa tena tahiny tomponao pastera tena mbola ampitomboan'Andriamanitra hatrany hatrany fanomezam-pahasoavana efa nomeny anao fa tena mitondra fahazam-panahy ho an'olona rehetrarehetra mihitsy rahan'izao tontolo zao tena mitondra famonjena ho an'olona rehetrarehetra mba tena ivoa mba tena ho taitra ny olona mba tena hirombaka zany tena hoe hirombaka famonjena tena hoe famonjena gratuit fa tsy hoe andoavam-bola tamin'ny voalohany ane karamako zany ndraindray ataon'ny zareo ndraindray 1500 € satria ny moa zany ny heure supplémentaire ako zany alondry zareo isan'ny farany taona fa tsy ataon'ny zareo par mois satria za miasa mihoatra misy heure supplémentaire foana de tamin'ity nanomboka hatramin'ny près zany vavan'ny pastera iny jereko niova satria 1500 izy tamin'ny voalohany rehefa ny vavan'ny pastera tonga de 1800 ary zay tonga de nandefasako vola tamin'ny pastera misy tout de suite zay fitahina be ty fanaovana asan'Andriamanitra matoa ny mezana anty mbola nisy zany mandeha any Paris mivavaka de vadiko taty nividy tomobile izy de i tomobile zany tamin'ny andro tsy hay omaly izy nividy an'izy io na azy to satria misy tomobile manko izy fa ohatrany misy problème le tomobile de zany efa nivavaka ataoko ome tomobile fa lay anompo anao Andriamanitra amizay moa izy mba mandeha koa izy mitondra miaraka izy misy tomobile fa misy problème misy mazavatra manenoneno zay ka le amty électronique amizao ty moa le tomobile sarotra de tsy hita nanaovana azy mandeha amin'ny garage de ataon'ny zareo lafo be ny fanamboarana azy de sorena tamin'iny izy de zany nivavaka atao mba mahazo tomobile tsotra hoe izy io mba ahafahana ny amako ny zavatra rehetrarehetra ananako anompoko an'Andriamanitra zay foana ny anazy zany hoe mba hoentina anompona an'Andriamanitra zany verina avy any iny
Zany ozy mividy tôbila ary azoko mora ozy izy ary tsotra ozy le tôbila tsy sarotra mihitsy raha ohatra izy misy problème ozy na zany ozy de efa mahavita azy ozy tsotra le tôbila fa de sady tsy mandany sady économique tsy mandany essence mihitsy tsy mandany anana be de za Andriamanitra zay ny valim-bavaka. Soratsika an'Andriamanitra zay fijoroana vavolombelo zay a. Audio moa izy iny. Satria raha malala fa ny atia lavidavitra ny toerana rehetra no tamin'ny sabotsy ihany koa fohifohy ny fotoana. Tsy ampy ny fotoana de tsy ampy hijoroana vavolombelona fa atao ranabavy Kezia ny anarany. Dia atao izy fa ny fotoana fotsiny no tsy ampy tamin'ny sabotsy de voatery reny no nampiasaina. Ny zavatra tsapan'io anabavy io vao nanomboka nisy contact tamin'i Jesosy izy, vao nanomboka connecté tamin'i Jesosy izy, vao nanomboka nifandray tamin'ny alalana vavaka, de maro ny fahasoavana nomen'Andriamanitra azy, maro. Tsy te laza zavatra betsaka aminao fa tsy hoe fanetanana koa fa fampahafantarana ny antom-pisian'ny fotoana rampitso alarobia 14 juin sy ny alakamisy 14 juin amin'ny 10 ora maraina. Amin'ny 10 ora maraina hatramin'ny 4 ora latsaka anoany de mandray olona ny tenako ary ivavaka ho anao, ame torohevitra ho anao raha mila torohevitra anao, anao délivrance anao raha mila délivrance anao, ampafantatra anao momba ny Jesosy raha mbola misalasala ianao. Ny antom-pisian'ny mpanompon'Andriamanitra eto raha sitrapon'ny tompo am'le 19 juin tia no iverina any Madagasikara am'le 19 juin fa mandra-pahatonga ny 19 de matoka fa isy fanan'olona tsy maintsy mbola ho afahana io ampelantanan'ny Satana eto. Isy fanan'olona tsy maintsy vovonjy, isy fanan'olona eto tsy maintsy vototra io ampelantanan'ny devoly sy ny fampahoriana, vototra io ampelantanan'ny aretina, mivototra io ampelantanan'ny ozona. Isy fanan'olona eto tsy maintsy afaka. Tamin'ny zoma teo de nandray anabavy anankiray iny izay tena narary satria misy kisy tany rein, misy kisy tany amin'ny aty, misy kisikisy daholo de hatrany amin'ny fony ary hatrany amin'ny fony hoe misy zavatra ohatrohatry zany, hoe misy zavatra ohatra amin'ny tsaiko maniry sa maninona koa ny amin'ny fony. Fo vita ny vavaka tamin'ny zoma teo de fa niteny io anabavy hoe matsiapa maivamaivana pasteur. Miona tamiko izy tamin'ny sabotsy nanontaniako teny efa niova be pasteur amin'ny fahasalamako izy. Teny efa niova be. Nefa nandritry ny tsy efa-tsaiko telo taona sa firy taona io anabavy io no midridridry. Manepotra azy zany ho le kisy tany anaty rein, kisy tany anaty afery, kisy tany anaty inoa, manepotra azy de tsy aza ho miaina mihitsy, tena hoe mijaly tena manaitaina anatin'ny vatan'iray manontolo. Misy zavatra tsy voatery ny dokotera foana ny hitsabo azy, ary misy zavatra be da be tsy vitan'ny dokotera ny mitsabo azy, fa mila herin'Andriamanitra. Izany no antom-pisiana eto tsindrinay foana. Ny atongava amin'ny pasteur Tina Randriary malala tia Frantsa ty dia tsy hitady ero akory, tsy hitady voninahitra, tsy hitady arena. Zavatra anankiray ihany ny antom-pisiko aty, hitady anao mba hivavaka ho anao, hamonjy anao, hanampy anao. Rehefa mety aminao de manana etaeta hitady an'Andriamanitra. Raha mety aminao fa indraindray manko tsika ty mbola mba mahita hevitra ihany hoe makany amin'ny dokotera, makare, mamaha olana amin'ny herinao sy ny tanjakao. Raha mbola voavahanao amin'ny herinao sy ny tanjakao sy ny fahaizanao de vao. Fa rehefa trapanao ihany ianao hoe tapidalaka le fa tsy hitanao tsony zay tany ele, za mampanantena anao fa tsy mandany andro aty mampita ny ranomasina aty Frantsa aty tsika raha tsy hanao zavatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ka mahere zara lasany bavy ho tainy tompony anao, mbola tia anao Jesosy, tia anangana anao ary tia anarina anao,
ary noho io zavatra tsy ahitanao vahaolana io tsony mihitsy, noho io zavatra tsy ahitanao solution io tsony, noho io zavatra tsy ahitanao lalakombany io tsony, io ny antom-pisian'Andriamanitra ary io ny antonaniran'Andriamanitra amin'ny mpanompony mba hivavaka ao anao aty ampitan-dranomasina aty. Ho tahian'Andriamanitra tsika ary feno fahasalamana. Ny toerana izy tsy fotoam-bavaka fa fandraisan'olona. Io toerana io dia etsy amin'ny 19 rue de Stalingrad, 19 rue de Stalingrad, Arcueil. Eo zany ny toerana hitanao amin'ny adresy mipetaka amin'ny affiché, ny affiché amin'ny écran eo ihany izay toerana izay. Larobisy lakamisy amin'ny 10 maraina ny tenako ny mandray olona ary mivavaka ao anao amin'ny toerana. Ho tahian'Andriamanitra ianao, mitsiky, mitraka, aoka ho faly fa tsy mbola mifarana ny tantaranao, tsy mbola mifarana ny tantaranao. Bedabe ny zavatra mety efa nandramanao, fa misy zavatra anankiray mbola tsy nandramanao, dia Andriamanitra, Jesosy, dia andao andramana. Dia ho hitatsika hoe afa-baraka avy anao dia niletika avy anao dia potika anao sa tafarina amin'ny fiainanao. Veloma tompoko.